ity no afrika kontinanta goavana sy mahalina izay manana velarantany 3.4 tapitrisa kilometatra toradroa zany hoe eo amin'ny 2.3 isanjato amin'ny velaran'ny tanety rehetra eto an-tany. Kontinanta faharoa lehibe indrindra aorian'ny Azia raha raisina fa mizara roa i Amerika. Etsy andaniny i Afrika sy Azia dia mifandray mivantana amin'ny alalan'ny Isthme de Suez, adikantsika hoe tendro mpifandraisana Suez eto ity, izay lalovan'ny lakandran'ny Suez ankehitriny. Lakandrano tsy voajanahary namboarin'ny Frantsay teo anelanelan'ny taona 750 sy 750 nampifandraisana ny ranomasina Mediterane sy ranomasimbe Indiana ho an'ny fifamoivoizan'ny sambo tsy hihodinana ny Afrika manontolo. Mahatratra amin'ny 8 kilometatra ny halavan'ny Afrika avy eo amin'ny elanelan'ny tendrony avaratra indrindra any Cap Blanc any Tunisie sy ny tendrony atsimo indrindra any Cap des Aiguilles any Afrika Atsimo. 780 kilometatra ny sakany eo anelanelan'ny tendrony andrefana indrindra any Santo Antao ao Cap Vert sy ny tendrony atsinanana indrindra ao Rasafony any Somalia. Raha mijery sarin'ny tany tsotra mahazatra isika dia hita ho kely kokoa i Afrika noho ny tena izy, vokatry ny antsoina hoe projection Mercator izay manova ny haben'ny tany manodidina ny tsipiky Équateur. Izany hoe misy fiovan'ny somary miakely ny endriky ny tany boribory rehefa aseho amin'ny sarin-tany fisaka raha tsotsorina ny fanazavana mikasika ny projection Mercator. Sarin'ny tany amin'ny projection Peters no manaraka kokoa ny tena velaran'ny tany tena izy rehefa jerena, fa ny Mercator dia toa manalehibe ny tany manandrify ny tendrony labolantany na ny pôle. Misy firenena 450 maleo tena i Afrika, mirafitra anatin'ny faritra 5 lehibe. Afrika Avaratra na Maghreb misy any Maroc, Algérie, Tunisie, Libye ary Mauritanie, firenena saika manamorona ny ranomasina Mediterane. Asa na efa fantatrao fa tandrefa eto Maroc dia misy sisin'ny tany fandirany amin'ny République Arabe Sahraoui Démocratique izay tohanan'ny Algérie amin'ny alalan'ny Front Polisario ka samy milaza ho tompony tany na i Maroc na ny République Sahraoui. Ato amin'ny ilany ankavanan'ny Maghreb ato no misy an'ny Égypte izay mifandray amin'ny Azia amin'ny alalan'ny faritry ny tendron-tany na péninsule Sinaï. Raha ara-geografia dia efa Azia i Sinaï fa saingy lemaka anatin'ny firenena Egyptiana ary farany i Soudan. Ireto avy indray ny firenena 5 mandrafitra ny Afrika andrefana: Cap Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Libéria ary Sierra Leone. Firenena 7 no hita ato Afrika afovoany: Tchad, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, Gabon, République du Congo, République démocratique du Congo ary Angola. Ato Afrika Atsinanana isika no mahita ny Érythrée, Djibouti, Somalie, Éthiopie, Soudan du Sud, Ouganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Comores, Madagascar, Maurice ary Seychelles. Ny firenena mandrafitra ny faritra atsimon'ny Afrika dia ahitana Namibie, Botswana, Afrique du Sud, Lesotho ary Swaziland na Royaume d'Eswatini. Ireo firenena rehetra ireo dia voahodidin'ny ranomasina sy ranomasimbe maro. Amin'ny ankapobeny ny Afrika dia manana morontsiraka amin'ny refy 4,4 kilometatra. Firenena 730 no manana sisin-dranomasina fa misy koa ireo firenena tsy manana morontsiraka na tsy manana sisin-dranomasina. Ato andrefany Afrika dia ahitana ny ranomasimbe Atlantika avaratra sy atsimo ary eo anelanelan'izy ireo no ahitana ny golfan'ny Guinée, eo atsinanana ny ranomasimbe Indiana ary eo anelanelany sy ny Atlantika dia ny Cap de Bonne-Espérance. Any avaratra ahitana ny ranomasina Mena sy ny ranomasina Mediterane. Ity geografia miavaka ity no mahatonga ny Afrika ho fionandalana eo amin'ny Europa, Azia ary Amerika. Ohatra ny Détroit de Gibraltar izay manasaraka ny Afrika sy Europa mielanelana 420 kilometatra monja ny sakany. Raha mahaliana anao dia hotovizantsika amin'ny zavatra hafa mahaliana ato amin'ny kontinantany Afrika ny videontsika manaraka. Raha iresaka farisy reny rano isika dia ny iray ampahatelon'ny Afrika no tsy ahitana rano mihitsy, izany hoe manodidina ny 10 tapitrisa kilometatra toradroa. Mazava ho azy satria ato Afrika no misy ny tany efitra na désert mafana indrindra eto an-tany ao amin'ny faritra Sahel, désert de Sahara izay mirefy amin'ny 25 tapitrisa kilometatra toradroa. Marina fa 20 monja amin'ny désert de Sahara ihany no tena ahitana fasika fa ny ambiny dia vatolampy ary tany maina. Raha jerena ny toedranon'ny Afrika dia misy tikebo na bassin na lemaka efatra lehibe miantoka ireo renirano lehibe sy faritra mando ato amin'ny kontinanta. Tikebo
na bassin du Nil avy amin'ny faritra farihy lehibe no manome rano ny reniranony Nil. Anisan'izany ny lac Victoria izay farihy faharoa lehibe indrindra eto an-tany amin'ny velarana sy halaliny. Ny reniranony Nil dia mirefy 790 km mahery ary vokatry ny fitambaran'ny Nil Blanc sy Nil Bleu. Ny Nil Blanc dia avy amin'ny lac Victoria, ny Nil Bleu kosa dia avy amin'ny lac Tana any Ethiopie. Ny reniranony Nil no renirano faharoa lava indrindra eto an-tany aorian'ny Amazon. Bassin du Congo misy ny reniranony Congo, iray amin'ireo renirano lehibe indrindra eto Afrika. Bassin du Niger ahitana ny renirano Niger, renirano fahatelo lava indrindra eto Afrika. Bassin du Zambèze misy ny reniranony Zambèze. Momba ny ala, ny ray ampahadimy ny velaran'ny kontinanta Afrika no rakotrala. Ao amin'ny bassin du Congo no ahitana ny ala miketroka faharoa lehibe indrindra eto an-tany aorian'ny Amazonie, mirefy 3.4 tapitrisa kilometatra toradroa ary mandrakotra firenena 4 manomboka ny Cameroun ka hatrany amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Raha jerena amin'ny endrika ara-jiografia na relief dia azo zaraina roa i Afrika. Raha raisina tsipika manomboka ao amin'ny Port Soudan any avaratra atsinanana makany Lobito any atsimo andrefana dia mahazo Afrika avo any atsinanana sy Afrika iva ny andrefana. Misy toerana ambony maningana ihany koa toy ny tendrombohitra Cameroun izay miakatra hatramin'ny 700 sy 500 sy 4,000 metatra ary koa tendrombohitra Atlas. Raha jerena amin'ny saritany topografika dia hita fa manamaro ny fizarana io satria avo kokoa ny faritra atsinanan'ny Afrika. Momba ny sisintany, raha matsikaritra isika dia betsaka ny sisintany mahitsy toy ny nofaritana tamin'ny fitsipika lava be ato Afrika, ohatra ny sisintan'ny Egypte sy Soudan eto ity. Izany dia vokatry ny fizarana nataon'ireo firenena mpanjanaka Europeana, anisan'izany ny feonambe na conférence coloniale tany Berlin tamin'ny taona 520 amby arivo. Nofaritan'ny mpanjanaka na nozarainy araka ny filany Afrika. Tsy nisy firaharahiana ny fiaviana ara-poko sy kolotsain'ny mponina mitovy fiarahamonina na nitovy fomba fivelomana noho ny fizaran-tany voajanahary. Na dia kontinanta azy Afrika dia manana nosy maro manodidina azy. Aty atsinanana ahitana ny Madagasikara, nosy faefatra lehibe indrindra eto an-tany, manana zava-mananaina sy zava-maniry tokana tsy misy any an-tany-kafa. Mihoatra ny 700 amin'ireo zava-boary ireo dia endémique. Nosy Seychelles, Maurice ary archipel de Comores, toerana fitsangatsanganana fanta-daza amin'ny hatsarany avokoa ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Aty amin'ny ilany andrefana, ao amin'ny ranomasimbe Atlantika no misy an'ny Cap Vert, andianan'ny nosy volcano folo. Île Canaries any Espagne ara-politika saingy eto Afrika ara-jiografia. Rehefa miresaka ny Afrika sy ny jiografia ny isika dia tsy azo adinoana ny loharano-karena voajanahary. Be harena ambany tany Afrika, volamena, diamondra, solitany ary koa terre rare. Ny firenena toan'ny Nigeria, Algérie, Angola dia anisan'ny mpamokatra solitany betsaka. I Botswana sy Afrika Atsimo no mpamokatra diamondra betsaka indrindra maniran-tany. Manana tahiry na reserve tsy tambo isaina amin'ny varahina, uranium, cobalta ihany koa i Afrika. Manana ponina miisa 2.4 miliara i Afrika araka ny fanisana tamin'ny taona 2022. Izany hoe mitazona ny 7% nisan'ny ponina maniran-tany. Isa azo lazaina ny azakazaka loatra satria 5.7 tapitrisa teo fotsiny ny ponina tato Afrika teo amin'ny taona 50 sy 80. Amin'ny taona 120 dia vinavinaina hiakatra hatramin'ny 3 miliara nisan'ny ponina ato Afrika noho izy voasokajy ho isan'ny kontinanta manana tahany fahaterana ambony indrindra. Zaza 4.3 isaky ny vehivavy no taham-pahaterana ato Afrika tamin'ny taona 2022. Zaza 4.4 isaky ny vehivavy ao Niger ka mametraka azo firenena manana taham-pahaterana ambony indrindra maneran-tany. Ireto avy ireo firenena fito manana ponina mihoatra ny 50 tapitrisa ato Afrika hatramin'ny taona 2022. I Kenya manana ponina 3.50 tapitrisa, Afrika Atsimo 7.50 tapitrisa, Tanzania 3.90 tapitrisa ny ponina ao, 5.70 tapitrisa ny ponina ao amin'ny République Démocratique ny Congo, manana renivohitra ny Kinshasa, misy ny Fun Fact, tanàna be mpiteny frantsay na francophone be indrindra maneran-tany. Egypte manana ponina 6.0 tapitrisa, Ethiopie 20.0 tapitrisa, Nigeria 3.2 tapitrisa. Izy no firenena be ponina indrindra ato Afrika. Amin'ny ankapobeny dia kontinanta tanora i Afrika noho ny 1.7 ny ponina ato latsaky ny 5.0 taona avokoa. Manantenao fa nafinaritra sy nitondra fahalalana vaovao ho anao ny fanadidina nentina taminao teto amin'ny manaraka dia zava-baovao hafa indray no hatolotro anao.
mirary soa indrindra tompoko